Jesosy ndray tsika androany afaka miaraka eto idiran'ny tompo dia falinarabantsika rehetra tonga eto indray androany ho antsika ihany koa izay manaraka mivantana dia faly be zay miaraka aminareo androany iara-nandratra ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny tompo ilay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra nisy ten'Andriamanitra izay fantatsika hoe any am-parany any isy andro mahory dia tena hita mihitsy hoe feno fahoriana mioroory ny olona ary indraindray ny kristianina ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany hoe tena matahotra dia nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo amen. Ho antsika manana tenin'Andriamanitra tena manana tombo manokana raha ohatra ka tena piaritsika amin'ny fiainantsika mihitsy n'ilay izy ohatra ny hoe nona dia misakafo dia voka dia ohatr'izay ihany koa ilay tenin'Andriamanitra hoe misy teny io nomena antsika dia tena ho raisintsika amin'ny finoana zany. Alleloia. Teneny mihitsy ny eo akaikinao ndao tena raisina amin'ny finoana hoe ilay tenin'Andriamanitra fa tsy atao tsenjery be fotsiny hoe dia lasa amin'ny fiainana lasa hitanareo haitsika fotsiny ilay izy fa tsy lasa midina aty anatintsika lasa fiainantsika fa aoka ilay tenin'Andriamanitra tena ho fiainantsika dia tena mitondra hery ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe fa lany daty ilay izy fa mbola miasa be hatramin'izao amen ka ho mandrakizay tena mbola misy fahefana be io tena mihitsy ny akaikinao tena mbola misy fahefanana io sao dia lazainareo fa tenenina fotsiny ary io fa mbola misy fahefana io andao tsika hitsangana dia hivavaka tsika na ny tombonandro na itsika mbola mifankahita dia fa ahoana re zany hoe fisaorana ho an'ny tompo ny fiderana ho ataontsika azy mbola afaka mideritsika androany mbola afaka manandratra hiritsika androany ho anazy dia andao tsika tena ho feno fiderana ny anatin'ny fotsikany ho feno fisaorana ny anatin'ny fotsikany ho feno fankasitrahana an'Andriamanitra ny anatin'ny fotsikany dia sokafo mihitsy ny vavanao androany indrindra fa ny fonao ny aminao rehetra hoe Jesosy eo mankasitraka anao marina fa nandalo zavatra be da be marina fa nahita zavatra be da be ny masoko fampiororona ny sofoko na eno zavatra be da be fa zao hoe tao ny fitsarana tanteraka ny ainako an'izany satria teo ianao mankalaza anao Jesosy mideranao zay fa tsara indrindra ianao misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'ny ty fotoana androany ty ary asantratray ho anao mihitsy ny tananay tsy ampy ny teninay Jesosy isaoranay anao sy hanomezanay voninahitra anao fa ianao mahita ny fonay tsirairay avy zay tena feno fankasitrahana Jesosy mankasitraka Jesosy marina fa tsy mora ny lalana marina fa betsaka ny zavatra trehana fa hitanay kosa hoe eo ianao mitondra fiadanana mitondra fitsarana mitondra fifaliana ho anay mitondra fanantenana ty anatinay mankalaza anao zay Jesosy manandratra anao zay tompo tsy misy toanao tsy misy mahasolo anao eo amin'ny fiainanay na iza Jesosy halleluja tsy misy mahavita ny vitanao eo amin'ny fiainanay Jesosy mankalaza anao zay manandratra anao amin'ny fonay rehetra ny aminay rehetra dia manandratra anao ary marina aminay foana ny teninao hoe ny zanakao miasa amin'ny tananao dia adidinao ary hitanay hoe miadidi ny fiainanay ianao Jesosy mety misy fotoana zay faly mety misy fotoana zay kivy mety misy fotoana latsaka ny ranomasinay mety misy fotoana miodikodina eo fotsiny zay fa mifantatray dia misy tanjona amin'ny fiainanay ianao halleluja tompo androany zay dia anovo hery indray afanay miatrika ny fiainanay ary misaotra anao ny amin'ny hery zay nomenao anay nandritry ny fotoana maro zay niainanay Jesosy mbola natoy izao anay betsaka ny fanenjehana betsaka ny teny marary betsaka ny fanaovana tsinotsinona fa ozy izy ianao hoe malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako halleluja misaotra Jesosy fa iza tokoa moa izay no teneninao ohatra zany fa ny tenanao mihitsy ny natolotra ho famonjenanay tsirairay avy Jesosy mankalaza anao foko rehetra manandratra anao atompo mivavaka ho an'ny tsirairay avy na inona zavatra trehany na inona fadisopana tenany Jesosy aoka izy atoky anao hatrany aoka izy hifikotra aminao hatrany tsy hitodika amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa hibanjina anao ilay tompony finoany
ilay andriamanitra. Halleluja. Mankalaza anao zay Jesosy. Halleluja. Manandratra anao zay Tompo. Misaotra betsaka anao fa tsy voatanisanay ny soa zay ho ataonao anay ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Halleluja. Eo amin'ny fiainanay ary fantatra izany Jesosy eo. Fantatra izany. Ampaherezo ny tanora, ampaherezo ny ray aman-dreny, ampaherezo ny ankizy, ampaherezo Jesosy ny tsirairay avy. Halleluja. Aokanay Jesosy zay teny renesinay zay mbola ho renesinay mba ho tonga ho fiainanay, tsy hijanona fahalalana fotsiny zany fa ho tonga ho fiainanay satria ty andro anankiray androany ty dia andro efa natokana hiderana anao, hanandratana anao, handraisana zavatra avy aminao. Dia aoka izay Jesosy tena ndray tokoa androany. Halleluja. Hoero entinay miaina amin'ny fiainanay rehetra zay feno fahavalo manodidina anay fa matoky anao hatrany zay Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra mahery. Halleluja. 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 Vunina ichanye wanila zana kundi naji ya mancha. Vunina ichanye wanila zana kundi naji ya mancha. Swazumisi na natuna wandrande tenene vunaita vunina ichanye. Oh vunina ichanye wanila zana kundi naji ya mancha. Wanaja mancha vunina Jesosy voninahitra ho anao, lidera sy milaza dia ho anao irery azy. Tsy omena nizaniza fa ho anao irery azy. Ary aoka hideranao izay, aoka hianandratra anao ny ety anatinay rehetra, ny aminay rehetra Jesosy. Hankalaza anao, hanome voninahitra anao, hanandratra ny anaranao, ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra tsy toa, ilay mahefa ny zavatra rehetra. Moa misy zava-magaga zay tsy hainao va fa amin'izay tsy antenana eo intsony dia mbola manantenana Andriamanitra androany. Halleluja. Halleluja. Ianao ilay Andriamanitra manao lalana ho anay, ianao ilay Andriamanitra mampahery anay, ianao ilay Andriamanitra mitantana anay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao. Halleluja. Dia andao hiteraka ho an'ilay mpanjaka androany. Halleluja. Dao iraintsika hoe rehefa misaina fitiavan'i Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko dia te hiantso mafy aho hoe halleluja. Amen. Amen. Miresaka izay mivady tamin'ny maraina dia ozy izy aho hoe izy mifampiresaka izay dia ozy izy rehefa miresaka zany izahay dia hoe tsy haiko hoe manao ahoantsika fa tonga eto amin'ny fiangonana tsy hoe hanao hira isika fa tena hankalaza an'Andriamanitra. Misy antony ngeza be antorantsika any amin'ny tompo sy isaorantsika azy. Amen. Dao iraintsika izany hira zany te hiantso mafy aho hoe alleluja, isaorako azy ny fitiavany. Tena saintsainy mihitsy dia laza hoe rehefa misaina aho, rehefa misaina ny fitiavan'i Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko te
antso ao te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitiavany rehefa misaina ny fitiavany Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitiavany roteako zany alleluia zany mihitsy Jesosy rehefa misaina ny fitantanany ao rehefa misaina ny fitantanany Jesosy ao sy zay rehetra nataony tamiko te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitantanany lazao ihany rehefa misaina ny fitantanany Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko te antso ao te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitantanany isaora azy arandroany alleluia no mbola idera azy idera ny famindram-pony rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny famindram-pony rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko te antso mafia hoe alleluia isaorako azy ny famindram-pony alleluia sandratrony anaranao tompo ihirahaonao fiainako anjakanao fiainako anjakanao amen tunganao mahamonjy sandratrony anaranao sandratrony anaranao tompo ihirahaonao Afyany andanitryanao hoe tiantany ianao ka mato anay velitsangana ianao hoany andanitra indray ianaranao no deraina afyany andanitryanao hoe tiantany ianao ka mato anay velitsangana ianao hoany andanitra indray ianaranao no deraina alleluia irao ny anarany atoany ankalazao amin'ny fonao ray manontolo izy sandrina Jesosy io manome voninahitra ny anaranao izahay ianao tompo lay nanokatra lalanao anay tamin'ny alanana noloranao ny tenanao tamin'ny azy fijaliana dia afaka manana an'izao fanantonana izao izay ankehitriny alleluia deraina ny ianao alleluia afyany andanitra ianao hoe tiantany ianao ka mato anay velitsangana ianao hoany andanitra indray oirasika fotsika rehetra lazao hoe afyany andanitra ianao hoe tiantany ianao
anaranao no tena afaka ilaza ve anao hoe ny anaranao ny anaranao no tena amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra no tena amin'ny masona mora tompo lazao Alleluia ny anaranao no tena Refunati and one, hallelujah. Resika farany tirty hoe isaorana ny anaran'ny tompo satria ny anaran'ny tompo no fefo atsika amen tilikambo mahery zay marina miezaka ao ao dia voavontsy amen Isaorana ny anarany tompo isaorana ny anarany tompo isaorana ny anarany tompo avo indrindra isaorana ny anarany tompo isaorana ny anarany tompo isaora izy anarany tompo avo indrindra novetika ianzany isaorana ny anarany tompo Isaorana ny anarany tompo isaorana ny anarany tompo avo indrindra isaorana ny anarany tompo isaorana ny anarany tompo amen isaorana ny anarany tompo avo indrindra sao misy hoe ny anarany tompo tilikambo avunzi ny anarany tompo tilikambo mahery ny marina ngezaka hoa dia voavonjy teraina ny anarany teraina ny anarany tompo teraina ny anarany tompo teraina ny anarany tompo avo indrindra avunzi ni marina mngezaka hoa dia voavonjy ni marina mngezaka hoa dia voavonjy Alleluia misy anizy ao amin'ny Kristy dia tsy misy fanamelohana intsony Alleluia Ifany Jesosy isika rahalasana vavy mananantony akasitrana azy ve ianao ankehitriny Alleluia Alleluia fiderana no miboboky avy atomponay tompo fakasitrananao amin'ny zavatra rehetra Zay nataonao Jesosy Alleluia 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 Ovelatsika andeha zany feokiry zany dia otsika hivavaka hiderany tompo androany asandrato ny feo anao
dia miantsoantso azy androany dia raha azy androany. Halleluja, halleluja lay Andriamanitra. Halleluja, halleluja, nyany andanitra ideranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao halleluja hoanao panja nyany andanitra ideranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao halleluja hoanao meskiteras lazao nyany andanitra ideranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao halleluja hoanao panja lasao ihany hoe nyany andanitra ideranao tsara ianao tompo tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao halleluja hoanao panja halleluja aoko fiderana aza atao iry zany androany fa aoka tena vavaka zay asandratra ao amin'ny tompo androany ka ho fantatra efa etsy Hallelujah, wanao panza nyanya ndani cha iderana
tsarany andriamanitsika zao rehetra izao iny aleluia ho anao panja comparable à toi, Seigneur Jésus. Puisse s'asseoir. Kanivunina itao no ameno nai no ameno anai fatumpiana si andriamanitra kanivunina itao kanivunina itao kanivunina itao no ameno nai no ameno anai fatu
tena nandratra ny fotsika amin'ny tompo androany asandrato ny fonao amin'ny tompo androany alleluia sandrindra Jesosy eo alleluia kufa tsara mia kufa tsara manantunaziza ane ufanatana lasiana bavy tena Andriamanitra ao tokoa ve izy Andriamanitra dia lianany amin'ny fiangonany azaraisina ho fotoana hoe mandalo izao fotoana izao ka andehanantsika tahaka ny mpandeha amin'ny fomba-pivavahana fandaontsika tena nome lanja n'ity fotoana ity manokana androany satria eto ny tombo dineo ny fotsika rehetra hoe tafatoetra marina tokoa amin'ny tombo ve isika efa ambonin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ve ny tompo raha marary ve isika moa mametraka ny tompo Andriamanitra isika raha ao anatin'ny ady isika na ny fitsapana ankehitriny moa miseho amin'ny alalantsika ve ny tompo raha ao anatin'ny fananam-be ihany koa tsika ao anatin'ny sady salama no tsy manan-java-mahory moa ve mireconnaître ny tompontsika amin'ny zavatra rehetra fa zany ny fotakiany tompo amintsika androany tsy ny hirantsika hira raha lasianam-bavy fa misy teny zay manao hoe raha tompo a dia aiza zay tahotra ahy maneho fiainany zany tahotra izany raha lasianam-bavy raha tompo eo amin'ny fiainantsika tokoa izy moa mandeha amin'ny fatahorana azy fe tsika mandritry ny androm-piainantsika manontolo
Alleluia. Manangona ny vahoaka ny tompo androany ary tsy manao tsirambina an'izao fotoan'izao satria linany amin'ny fiainantsika tsiraray avy izy. Tsy ny tena andeha amin'ny fatahorana azy marina isika. Raha tompontsika marina izy dia aiza ilay fiainana anatin'ny tahotra an'Andriamanitra. Raha manaiky amin'ny vavantsika marintsika androany amin'ny alalan'ny hira izay ataontsika, amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika, fa aiza ilay fiainana maneho an'izay tahotra an'Andriamanitra izay. Fa raha tompo aiza izay tahotra. Mianko fa tsara. Alléluia. Misaotra an'i Jesosy indray tsika afaka tonga amin'ny fotoana anaovana fanatitra. Miarabantsika rehetra izay mbola zao vao miona, miarabantsika rehetra koa izay manaraka mivantana. Fahasoavan'ny Tompo no ahafahantsika miditra indray amin'ny fanomezana ho an'ny Tompo. Araka ny fanentanana teo hoe zava-dehibe misy lanjany lehibe ny fotoana rehetra izay atrehantsika rehefa fotoana lahady tahaka izao. Anisan'izany ny fanatitra izay ataontsika. Efa fantatritsika ny ten'Andriamanitra, tsy mila verina amintsika intsony fa ny fanoharana be dia be ataon'i Jesosy dia misy ny Andriamanitra miconsidéré, Andriamanitra tena manome lanja fanatitra izay omentsika. Tahaka n'ilay vehivavy manantena, tsy ny isa, tsy ny marobola, tsy izay ny zava-dehibe fa ilay fotsika manatitra sy manome an'ilay fanatitra mihitsiny. Ombentsika rehefa lahady tahaka izao be dia be ny rahavavy sy ny anadahy tsy mitsahatra manentana antsika dia androandray ny ato am-poko mbola anoy an'izay fanentanana izay hoe andaontsika hanao fanatitra, tsy amin'ny fombafomba, tsy amin'ny abetsany na ny akeliny, tsy amin'ny chiffre, fa tena hoe fo tena feno fankasitrahana ary manome lanja an'Andriamanitra.
tiako amperezinatsika kely fotsiny hoe mandritry ny herinandro a ho an'ireo izay olona akaiky ana dia mahafantatra tsara na ny vady aman-janako na ny ao atoka ny fanerasera amiko rehetra mahafantatra hoe ny herinandro anankiray a tena be dia be ny combat ohatry ny fandresena be dia be koa saty izany nareo ve mandalo combat be dia be mandritry ny herinandro indraindray tena tady heritreritra hoe tsy ho tafavoaka ve dia haintsika amin'izay ny antony rehefa aveo rehefa alahady tak'izao hoe miboiboika fiderana ny fotsika miboiboika fankasitrahana dia ao anatin'izay koa ny fanatitra teritsika dia vokatra izay fankasitrahantsika ny tompo izay tamin'ny herinandro narary ny zanako dia tena hoe ny alinako maromaro tena hoe tsy matory ary ao anatin'izay ny tompo tsy mamela hoe mandehandeha ho azy fa tena trava eny tsara ianao ary raha ny sitraponao vetivety dia hivaly izy fa ela tsara mihitsy ny anaovany azy satria misy toa hoe potiny hivoaka ao fa rehefa alahady tak'izao tonga anatin'ny fandresena dia misy fomboiboka koa te hanolotra ny tsara indrindra ho azy dia izay ny tiako anentanana antsika hoe io Jesosy tika io tsara be fitiavana fantany ny tokony atao amintsika tsirairay avy fa andao hanolotra amin'ny fo andao hity azy andao hanompo azy dia hanomeny tsara indrindra ho anazy iaraka hitsangantsika hanolotra fanatitra averiko ihany tsy ny chifra ny zava-dehibe ao natrehan'ny tompo fa ny fotsika sy ny fankasitrahana azy ary dia izy ny mahafantatra fantany ny tokony atao atsika saty izany andao hanolotra azy amin'ny fotsika rehetra afaka mandrositsika rehetra mangataka hira ampitery Alléluia. Un, deux. Voilà. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous ont conduits dans la louange et l'adoration. Misaotra andreo rahalahy sy anabavy izay nitondratsika tao anatin'ny fiderana sy fiankofana qui nous ont permis de préparer notre cœur izay nahafahantsika nanampitsika nomana fotsika pour entrer dans la présence du Seigneur hiditra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo et pouvoir écouter le cœur du Seigneur. Ary ahafahantsika mihaino amin'ny feon'ny tompo. Car c'est très important, comme le frère Tsuri l'a dit tout à l'heure. Satria tena zava-dehibe araka ny tenenin'ny Ralatsioro teo on n'est pas là pour chanter, tsy tonga etsika hihira pour nous réjouir nous-mêmes, mba hampifaly ny tenantsika manokana mais nous sommes là pour adorer le Seigneur. fa eto isika hiakohaka amin'ny tompo. Nous sommes là pour le servir. Eto isika hanompo azy.
Donc, comme aussi la sœur Ruti l'a évoqué également, dia mbola nambarany anapavorotsy ihany koa a. nous avons certainement connu beaucoup de situations pendant la semaine. Mety hoe niatrika toe-javatra maro isika tamin'ny anatin'ny herinandro a. Nous avons connu des épreuves, nous avons relevé des défis, Niatrika fizahn-toetra isika, niatrika fanamby a. mais le Seigneur, il nous a toujours soutenus. Fa ny tompo a dia nanohana antsika hatrany. Et voilà pourquoi nous avons toutes les raisons du monde pour le louer et l'adorer Izay ny le antony hoe dimanche. tena manana ny antony rehetra isika hidera sy ankohaka amin'ny rehefa lahady. C'est vrai que nous pouvons le faire dans le courant de la semaine, Ary tena marina mihitsy hoe afaka manao an'izany isika anatin'ny herinandro a. mais encore plus quand nous nous retrouvons tous ensemble. Fa nefa tena mbola mihoatra an'izany a rehefa tafaraka isika. Donc il est bon et agréable d'être ensemble pour servir le Seigneur. Ary tena tsara sady mahafinaritra ny miaraka manompo ny tompo. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Luc. Andray ny baibolitsika isika ao ny filazantsarany Luka. Et nous allons lire à partir du verset 19. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy amin'ny fasivy ambin'ny folo. Toko fas- Luc 16 à partir du verset 19. Luka toko fahenina ambin'ny folo andiny fasivy ambin'ny folo. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjelo hanetratrany Abraham ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindra-fo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranova ao amin'ity lelafo ity. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Fa hoy Abraham, anaka, tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoa anao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zavatra-tsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana aty, ary ianao kosa no fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadira-jadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita ankeny aminareo izay te haly ety, ary tsy ho afa-mita ankety aminay izay eny. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Dia hoy izy mangataka aminao ary ao ry raiko mba irao lazarosy akany amin'ny trano raiko fa manana rahaladimy aho mba hilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy fa hoy Abrahama taminy manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy aoka ihany ireo izy fa hoy kosa izy tsy ary Abrahama raiko fa raha misy miala maty ankany aminy dia hibebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana maty azy. Je crois bien que c'est une histoire que nous connaissons tous très bien. Mino hoe tantara tena fatatsika tsara zany a. Il y avait donc un homme riche dont le nom n'est pas évoqué. Nisy a lehilahy manan-karena izay tsy voalaza eto ny anarany a. Il était somptueusement habillé. Tena hoe ny akanjo tsara izy a. Et il mangeait très bien tous les jours. Ary tena hoe sakafo tsara isan'andro. Et devant sa porte, il y avait un homme dénommé Lazare. Ary teo anilan'ny vavahadiny a dia nisy lehilahy anankiray izay antsoina hoe Lazarus. Qui se régalait de l'odeur du repas que mangeait l'homme riche. Dia I Lazarus a dia naheno any fofon'ny sakafo a izay tao amin'ilay manan-karena. Donc lui, il se contentait seulement de l'odeur. Dia izy a dia nionona tamin'ilay fofona fotsiny. Peut-être quand il mangeait du pain sec, Mety hoe rehefa nihinana an'ilay mofo maina izy a. peut-être il pensait, ah, je suis en train de manger du pain avec le saucisse, l'odeur de saucisse que mange le riche. Dia nieritreritra izy a za mihinana an'ity mofo ity a miaraka amin'ny saosisy a izay ho an'ilay mpanan-karena. Il rêvait à travers l'odeur, il rêvait ce que le roi était en train de manger. Ary tamin'ny alalan'ny fofona dia naminavina izy a sakafo a no hoanin'ilay mpanan-karena. L'homme riche, il mangeait et il s'engraissait. Ilay mpanan-karena nihinana dia nianatavy izy a. Mais le pauvre, non seulement il n'avait pas de quoi manger, Fa ilay malahelo a, ilay mahantra dia tsy nanana izy na dia mofo ary a. mais lui-même, il servait de nourriture pour les chiens. Fa izy tenany ary no lasa sakafo a ho an'ny alika na ny amboa. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Ary ny alika ny tonga ny lelaka ny feriny. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ary izay a lazay ny tenin'Andriamanitra amintsika. Alors tous les deux meurent. Dia maty a izy anankiroa. Ils sont allés dans deux endroits différents. Toerana anankiroa samihafa no nalehan'izy La ireo. Bible nous dit que Lazare, lorsqu'il est mort, les anges l'ont amené dans le sein d'Abraham. Ary ny baiboly dia milaza amintsika hoe Lazarosy a rehefa maty a dia ny anjelo nitondra azy a hoe ho atratrany Abrahama. Mais le riche, lorsqu'il est mort, Fa ilay mpanan-karena rehefa maty a la Bible dit qu'on l'a enterré. dia izao no lazain'ny baiboly hoe nalevina izy. La Bible n'a pas dit qu'on l'a amené, les anges l'ont amené aussi dans le sein d'Abraham, Ny baiboly a dia tsy nilaza hoe ny anjely koa dia nitondra azy a teo atratrany Abrahama. mais elle dit on l'a enterré. Fa nilaza hoe nalevina izy. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme riche et Lazare, ils se connaissaient. Ary ny tokony ho fantatsika dia ilay mpanan-karena sy Lazarosy a dia mifankafantatra izy ireo. Parce que Lazare était devant la porte du riche. Satria Lazarosy a dia teo amin'ny vavahadin'ilay mpanan-karena. Certainement, lorsque le riche sortait, il le voyait. Dia mazava ho azy hoe raha mivoaka zany ilay mpanan-karena dia mahita azy. Et pour preuve aussi, lorsque l'homme riche était dans les tourments, Dia porofo ihany koa hoe nifankafantatra izy ireo a rehefa tanaty fijaliana ilay mpanan-karena. il a dit à Abraham, Abraham, envoie Lazare chez les miens pour leur avertir. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama hoe alefaso a Lazarosy a ho any amin'ny ankohonako a mba hampitandrina azy ireo. Et tous les deux, c'était des enfants d'Israël. Ary izy anankiroa a dia samy a zanak'Israely. Parce que le pauvre, Satria ilay malahelo a lorsqu'il est mort, rehefa maty on izy l'a amené dans le sein d'Abraham. dia nentina teo atratrany Abrahama. Donc, Abraham, c'était son père. I Abrahama zany a dia rainy. Mais le riche aussi,
fa ilay mpanan-karena ihany koa Parce que lorsqu'il a appelé au secours à Abraham, satria rehefa niantso vonjeo tany amin'ny abrahama izy il a dit Père Abraham. dia ozy izy hoe abrahama raiko Donc tous les deux, c'était des descendants d'Abraham. zany hoe izy roa dia samy taranaky abrahama Mais l'un était riche et l'autre était pauvre. ny iray dia mpanan-karena ary indray dia nahantra Et quand ils sont morts, dia rehefa maty ils izy sont ireo allés aussi dans deux endroits différents. dia nakany amin'ny toerana roa samy hafa ihany koa izy. La Bible ne nous dit pas pourquoi l'homme riche s'est retrouvé dans une telle situation. Ary ny baiboly dia tsy milaza amintsika hoe fa maninona ilay mpanan-karena no tonga tanatina Parce zany qu'en toejavatra tant zany que descendant d'Abraham, satria amin'ny maha hoe taranaky abrahama azy je pense que c'est tout à fait logique qu'à sa mort, il aille dans le sein d'Abraham. dia hitako hoe mazava ho azy hoe rehefa maty izy zany dia ho any atratrany abrahama ihany koa Parce que c'est un descendant d'Abraham. satria taranaky abrahama Mais izy. malheureusement, c'est pas à cet endroit-là qu'il se trouvait. fa ny mampalahelo dia tsy tany amin'izany toerana zany nisy Il azy était dans un endroit de tourment. fa tany amin'ny toerana feno fijaliana izy Et il criait, et il pleurait, et il souffrait. dia nikikiky izy tomany izy ary tena nijaly izy. Et quand il a demandé, quand il s'est adressé à Abraham, quand l'homme riche s'est adressé à Abraham, ary rehefa niresaka tamin'ny abrahama ilay mpanan-karena et qu'il a demandé qu'Abraham envoie Lazare pour lui apporter une toute petite goutte d'eau, ary nangataka izy tamin'ny abrahama hoe mba anendry rano amin'ny lohatany. oui, le verset 27, Enfin, le oui. riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison. Non, c'est pas ça. Oui, 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Andiny faefatra amby roapolo ary izy niantsoko ananao hoe ry abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao lazarosy mba hanomboka ny tendron-dratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranovana ao amin'ity lehilahy Mais regardons la réponse d'Abraham, elle est très importante. fandao itsika izy elovaly tenin'ny abrahama tena Abraham zava-dehibe répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. hoy ny valy tenin'ny abrahama anaka tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoa anao tamin'ny andro ny ainanao ary lazarosy kosa ny zavatra atsy fa ankehitriny izy no ampifaliana aty fa ianao kosa no fadiranovana. Souviens-toi, tsarovy parce qu'il y a eu un moment satria nisy fotoana anankiray où Dieu t'avait donné l'occasion de te préparer hoe andriamanitra dia nanome fahafahana anao ahafahanao miomana avant d'arriver dans ce lieu où tu te trouves maintenant. alohany hatongavanao amin'ny toerana izay misy anao Tu ankehitriny. avais l'occasion de te préparer. nanana fahafahana ny homana Tu avais ianao le choix nanana safidy ianao avant d'arriver dans cet endroit. alohany hatongavanao ao amin'ny toerana io Tu pouvais ne pas venir dans cet endroit. ary afaka ny tsy tonga teo amin'ny toerana io Mais ianao souviens-toi fa tsarovy que tu as reçu tes biens. hoe fanandray ny zava-tsoa anao Mais quand ianao il a reçu les biens, qu'est-ce qu'il a fait? fa rehefa nandray ny zava-tsoany izy dia inona no nataony Il s'est habillé somptueusement ny akanjo tsara izy et il a très bien mangé. dia ny sakafo tsara izy Pendant que son frère était là devant sa porte, nefa ny ralahany teo alohan'ny vavahadiny pauvre et misérable, mahantra sy mampalahelo il n'avait rien à manger, tsy nanana sakafo rien à nohanina boire. tsy nanana Il sotroana était malade, il avait plein d'ulcères. narary izy ary ferena Personne ne s'occupait de lui. ary tsy nisy ny karakara Il était dans la souffrance. atao anaty fijaliana izy Mais l'homme riche a fermé son cœur. fa ilay mpanan-karena dia nanidiny fony La Bible ne dit pas clairement que c'était à cause de ça que le riche s'est retrouvé dans cette situation. ny baiboly dia tsy milaza marina hoe noho izay no natongavany tany amin'ny toejavatra Mais nisy si azy io Abraham dit au riche, souviens-toi
fa raha nolaza tamin'ilay mpanan-karena i de abrahama ce hoe que Dieu t'a donné, izay nomen'andriamanitra de ce anao que Dieu a fait pour toi, izay nataon'andriamanitra ao anao parce que tu étais riche satria anao dia et nanan-karena que ton frère, parce qu'il fait une comparaison, ton frère était pauvre et dans la souffrance. dia ny rahalanao dia nahantra sy tao anaty fijaliana satria manao fampitahana izy a Je pense que c'est une manière pour Abraham d'interpeller la conscience d'Abraham. Non, de l'homme riche. dia mino hoe fomba anankiray zay a nafahan'ny abrahama nanaitra ny fisainan'ilay mpanan-karena feo amin'ny fieritreretan'ilay mpanan-karena Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers cette histoire? ary na zavatra takantsika amin'ny alalan'izany tantara izany Je disais que tous les deux sont des descendants d'Abraham. nolazaiko teo hoe izy anankiroa dia samy antaranaky abrahama Tous les deux, ce sont des croyants. ary izy anankiroa reo dia samy mpino Lazare, en tant que croyant, ary lazarosy mampino azy a certainement, il ne s'est pas contenté de sa misère. dia mino hoe tsy mifaly tanatin'ny tsy nionona tanatin'izay fantrany izay On izy peut croire que Lazare a certainement prié, a demandé à Dieu de le délivrer de cette misère. ary afaka mino itsika hoe i lazarosy dia tena nivavaka sy nangataka tamin'andriamanitra mba hanala azy anatin'ny toerana Tout misy azy chrétien, tout enfant de Dieu qui a des problèmes, ary ny kristianina rehetra ny zanak'andriamanitra rehetra izay manana olana il prie. dia mivavaka Il demande au secours à Dieu. dia mangataka famonjena Il amin'andriamanitra demande à Dieu de le libérer, de le délivrer de cette situation. ary mangataka amin'andriamanitra mba hanafaka azy ireo amin'ny toejavatra misy azy Moi, je crois que Lazare a dû certainement prier. ary za mino hoe tena mivavaka i lazarosy Mais qu'est-ce que Dieu a fait? fa inona nataon'andriamanitra À mon avis, amiko a Dieu a amené Lazare devant la porte de son frère qui était riche. andriamanitra nitondra ny lazarosy teo amin'ny vavahadin'ilay rahalany zay mpanan-karena Parce que Dieu avait béni l'homme riche satria andriamanitra dia nitany le lehilahy pour mpanan-karena que l'homme riche soit un canal pour Dieu afin de bénir aussi Lazare. mba ahafahan'ilay mpanan-karena tonga fitaovana eo am-pelatanan'andriamanitra ahafahany mitahany lazarosy Je pense que ce n'est pas par hasard que Lazare s'est retrouvé devant la porte de l'homme riche. ary mino hoe tsy kisendrasendra ny nitoeran'ny lazarosy teo amin'ny vavahadin'ilay mpanan-karena Mais il y avait bien une raison fa tena nisy antony que cette histoire est en train de nous montrer. izay aseho an'ity tantara ity Un homme amintsika riche et un homme pauvre qui se côtoient hoe misy lehilahy mpanan-karena sy lehilahy mahantra izay et mifanerasera tous les deux sont des descendants d'Abraham. ary izy anankiroa dia samy antaranaky Donc abrahama ils sont frères dans la foi. izany hoe pralahy ao amin'ny finoana izy ireo Mais l'homme riche a fermé son cœur et il a fermé ses yeux envers Lazare. fa ilay mpanan-karena dia nanidiny fony sy nanidiny maso Et Lazare a souffert. dia nijaly Et pendant que l'homme riche se retrouvait dans la souffrance ary nandritrany hoe tao anaty fijaliana ilay et qu'il mpanan-karena avait besoin de secours, dia mila famonjena izy Abraham lui dit, dia hoy abrahama taminy non, toi tu as vécu dans l'opulence, dans la richesse, hoe ianao efa niaina tao anatina arena be et Lazare a souffert. fa i lazarosy dia nijaly Non, maintenant c'est le tour de Lazare. dia amin'izao dia anjaran'ny lazarosy indray zao Dieu est quand même juste. andriamanitra dia tena Il ne va pas laisser Lazare souffrir dans cette vie et le laisser aussi souffrir dans l'au-delà. izy dia tsy amela ny lazarosy hoe efa niaritra nijaly tetỳ ambonin'ny tany dia mbola hijaly ihany koa any ankoatra any Si Dieu nous bénit, raha andriamanitra raha mitatsika andriamanitra est-ce que ce n'est pas pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour les autres? tsy ahafahantsika ho tonga loharampitahiana ho an'ny hafa ihany koa ve zany Est-ce que ce n'est pas pour que nous soyons des canaux par lesquels Dieu veut bénir aussi les autres? mba tsy hatonga antsika ho fitaovana ahafahan'andriamanitra hitany hafa ve izany Tout ce que nous avons, izay ananantsika rehetra tout ce que nous possédons, izay ananantsika rehetra
N'est-ce pas Dieu qui nous a donné tout ça? Tsy Andriamanitra ve nanome antsika an'izany? Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé dur. Tsy hoe niasa mafy isika. Dieu il peut fermer les portes. Hein. Andriamanitra dia afaka manidy Il peut varavarana. ne pas nous donner du travail. Ary izy afaka hoe tsy manome antsika asa, Mais il nous a donné du travail. fa nanome antsika asa izy. Il nous a donné beaucoup de choses. Nanome zavatra maro antsika izy a. La femme que j'ai, Ny vady a zay les enfants zay que ananako j'ai, ny zanako a, c'est Dieu qui me les a donnés. Andriamanitra no nanome an'izy ireo ahy. Tout ce que je possède, Zay ananako rehetra, c'est Dieu qui m'a donné. Andriamanitra no nanome andreo ahy. Lorsque Dieu a créé l'homme, Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona, il a placé dans un jardin. dia nametraka azy a teo amin'ny saha anankiray. C'était le meilleur endroit qu'il y avait sur terre. Ary tao a ny toerana tsara indrindra nisy a tetỳ ambony Il y tany. avait toutes les richesses de Dieu dans cet endroit-là, dans le jardin d'Éden. Nisy a ny zava-tsoan'Andriamanitra rehetra, ny haren'Andriamanitra rehetra tao amin'ny saha Et Edena. lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Ary Andriamanitra rehefa nametraka ny il olombelona lui a tao donné amin'ny une saha Edena, responsabilité. dia nanome azy a andraikitra. On va voir ça dans Genèse chapitre 2. Dao itsika hijery an'izany ao amin'ny Genesis toko faharoa. On va voir le verset 15. Genesis toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andrahy lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Dieu n'a pas dit ce jardin c'est à toi. Andriamanitra dia tsy nilaza hoe anao a ty saha ity, Tu fais tout ce que tu veux. ataovy a zay tianao Tu prends atao, tout ce que tu veux. alaivo a zay tianao alainy. Mais il l'a placé là pour le cultiver, c'est-à-dire pour prendre soin et pour le garder. Fanapetrany tao a ny olombelona mba hiasa sy hitandrina azy. Donc Dieu a placé l'homme dans ce jardin Andriamanitra dia nametraka ny olombelona teo amin'io saha io pour a, être là comme un administrateur, comme un gérant, nametraka azy tao a mba hoe ho mpitantana an'izany saha izany, pour prendre soin du jardin de Dieu. hikarakara ny sahan'Andriamanitra. Tout ce que nous possédons, Ary izay ananantsika rehetra, tout ce que nous pouvons avoir, zay mety ho ananantsika rehetra, fananantsika rehetra, ça appartient à Dieu. dia an'Andriamanitra reny. Mais c'est lui qui nous a donné Fa izy a no nanome antsika andreny pour que nous gérions ce qu'il nous a donné. mba ahafahantsika hitandrina na hitantana zay nomeny atsika. Nous sommes des administrateurs des biens que le Seigneur nous a donnés. Ary tsika dia mpitandrina ny zavatsoa zay nomen'Andriamanitra Mais antsika. comment est-ce que nous gérons tout cela? Fa ahoana ny tandremantsika an'izany? Comment nous gérons notre temps? Ahoana ny tantanantsika ny fotoanantsika? Comment nous gérons notre corps? Ahoana ny tantanantsika ny tenantsika? Comment nous gérons nos foyers, nos familles, nos enfants, notre femme, nos enfants? Ahoana ny tantanantsika ny ankohonantsika, ny vadintsika, ny zanantsika? Comment nous gérons notre argent? Ahoana ny tantanantsika ny volantsika? Tout ce que nous avons, notre santé. Ny zavatra rehetra ananantsika, ny fahasalamantsika? Comment nous gérons tout ça? Ahoana ny tandremantsika an'izany? Tout cela tantanantsika appartient à an'izany? Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Zany zavatra rehetra zany a dia an'Andriamanitra, fa Andriamanitra Et nanome nous an'izany avons antsika. besoin de gérer cela. Ary mila mitantana an'izany isika, mitandrina an'izany isika. Si nous revenons dans Luc chapitre 16, qu'on a lu tout à l'heure, Ary miverina ao amin'ny Luka toko fahenina ambin'ny folo izay vakintsika teo isika. à partir du verset 19, on a vu l'histoire de Lazare. Nanomboka teo amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo dia nahita ny tantaran'ny Mais Lazarosy isika. lisons le même chapitre, le verset 1 et 2. Fa ndao isika maky ao anatin'ny toko io any andiny voalohany sy faharoa. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. On s'arrête là. Andiny voalohany sy faharoa, ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia napangainy olona tamin'ny famandany ny fananany, ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe ahoana izao fandrenesako anao izao,
mamoa ny amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Donc, il y a un homme à qui on lui a confié l'administration de biens d'un autre homme qui est riche. Nisy olona nanankarena anankiray zany a nampitandrina fananana na lehilahy anankiray. Donc, quand nous regardons tout ce chapitre, Dia rehefa mijery a io toky rehetra io isika, nous voyons qu'il est question d'administration de biens. dia hitantsika fa fitandremana fananana ny voaresaka ao. Comment gérer des biens. Hoe ahoana ny fitantanana ny fananana. L'homme riche dont il est question ici dans ce passage, Ary ilay mpanan-karena izay voaresaka eto amin'ity andalana ity c'est Dieu. dia Andriamanitra. Tout appartient à Dieu. Ary ny zavatra rehetra dia an'Andriamanitra. Et nous sommes ces économes dont il est question ici. Dia isika ilay mpitandrina fananana izay voaresaka eto. L'économe qui un jour devra rendre compte à celui qui lui a confié les biens. Ary isika ilay mpitandrina fananana izay mbola ao am-pamoahana ilay nampitandrina antsika ilay fananana. Ce que Dieu nous a donné, Izay nomen'Andriamanitra antsika nous aurons des comptes à lui rendre. dia mbola hanao tatitra eo anatrehany isika. Comment nous avons géré ce qu'il nous a donné? Ahoana ny fitantanantsika izay zavatra nomeny antsika? Est-ce que nous les avons utilisés égoïstement? Nampiasaintsika ve ireny amin'ny tamin'ny fitiavan-tena? Ou bien nous avons été des bons intendants, des bons gérants à ses yeux? Sa isika tena hoe mpitandrina fananana tsara teo imasony. Amen. Amen. On peut penser que je travaille, je gagne de l'argent, donc cet argent est à moi. Mety mieritreritra isika hoe miasa dia mahazo vola dia anahy ilay vola. Je peux faire tout ce que je veux avec mon argent. Ary afaka manao izay tiako amin'ny volako. Mais on n'oublie pas que si j'ai pu travailler, Fa azadinao hoe raha afaka niasa c'est parce que Dieu m'a donné une santé pour travailler. dia satria Andriamanitra namea fahasalamana ahafahako miasa. Si j'ai pu travailler, Raha afaka niasa c'est parce que Dieu m'a donné du travail. satria Andriamanitra nanome asa. Amen. Amen. J'ai des comptes à lui rendre. Ary misy tatitra tokony ataoko amina hoe ho ampamoahana eo andatrehany. J'ai vu des gens qui étaient sans emploi, Nahita olona tsy nanana asa plusieurs cas et plusieurs fois. tamin'ny toe-javatra maro Ils étaient vraiment réguliers à l'église. ary tena tonga foana tonga Ils matetika servaient vraiment à l'église de tout leur cœur. ary tena nanompo teo anivon'ny fiangonana Et tamin'ny ils ont prié de toute leur force pour que Dieu leur donne un travail. dia mivavaka tamin'ny heriny rehetra izy mba homen'Andriamanitra asa. Et quand Dieu leur a donné un travail, Fa rehefa nomen'Andriamanitra asa izy ils ont commencé à disparaître de l'église. tena nanomboka tsy hita teo anivon'ny fiangonana. Ah, j'ai trop de travail. Tena be asa be Ah, mon emploi du temps ne me permet pas de venir à l'église. ny fotoanako dia tsy mahatonga ho tonga tsy mahafaka ho tonga Je n'ai que le dimanche pour faire mon linge. ary alahady avy mba manam-potoana anasana ny lambako. Ah, il y a des réunions de famille le dimanche. Misy fivorim-pianakaviana rehefa alahady. Non, c'est seulement le dimanche que je peux rester avec ma famille. Rehefa alahady ihany vao afaka miaraka amin'ny ankohonako. On commence comme ça, Manomboka ohatran'izany on isika disparaît petit à petit, dia manomboka tsy hita tsikelikely et finalement, on disparaît complètement. dia farany tena tsy hita tanteraka mihitsy. On n'a pas de temps pour le Seigneur. Tsy manam-potoana ho an'ny On n'a tompo pas de isika. temps pour prier. Tsy manam-potoana hivavahana isika. On a prié pour que Dieu, on a vraiment prié de manière fervente pour que Dieu nous donne un travail. Ary tena nivavaka tamin'ny zotom-po isika mba homen'Andriamanitra Mais asa. quand on commence à travailler, on commence à gagner de l'argent, Fa rehefa manomboka miasa isika nanomboka nahazo vola on oublie quelle est la source de notre bénédiction. dia adinitsika hoe iza no loharampita itsika.
C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de considérer comment est-ce que nous gérons ce que le Seigneur nous donne. Ary izay no mahatonga antsika tokony amin'ny lanja hoe ohatry ny ahoana fitandremantsika izay nomen'Andriamanitra antsika. On parlait de l'homme riche. Ny resaka mpanan-karena isika, lehilahy mpanan-karena. Donc l'homme riche, il avait tout. Le lehilahy mpanan-karena dia nanana ny zavatra rehetra. Il s'habillait bien. Ny akanjo tsara izy a. Il mangeait bien. Ny sakafo tsara izy Mais a. il n'a pas pensé à son frère. Fa tsy nieritreritra ny rahalahiny izy. Il était égoïste. Fa tena tia tena izy. Vous savez, parmi les promesses que Dieu a faites à Abraham, Hitanareo ao anatin'ny teny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra amin'ny Abrahama, c'est que Abraham serait une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. hoe Abrahama dia ho tonga fitahiana ho amin'ny firenena rehetra. Et que ses descendants aussi, Ary ny taranany ihany koa. les descendants d'Abraham seraient aussi des canaux, des sources de bénédiction pour d'autres. Ny taranaki Abrahama ihany koa dia ho loharan'ny-pitahiana na fitaovana On va voir ça dans le livre hitahiana de ny hafa. Genèse 28. Andao jerentsika izany amin'ny bokin'ny Genesis toko 7. Genèse 28, on va lire le verset 18. Genesis toko 7, andininy 7. Non, 2 minutes. Vetivety a. Non, je pense que c'est plutôt 22, 18. Mety toko 7, andininy Oui. 7. Oui, 22, 18, pardon. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toko 7, andininy 7. Ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Amen. Amen. Toutes les bénédictions de la terre seront bénies en ta postérité. Ary ho amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Je pense que cette histoire de Lazare et de l'homme riche Ary zaho mieritreritra hoe ilay tantaran'ny Lazarosy sy ilay lehilahy mpanan-karena nous apprend combien il est important de savoir gérer, administrer ce que le Seigneur nous a donné dia mampianatra antsika ohatry ny ahoana tokony hitandremantsika izay nomeny tompo antsika. et de savoir aussi que nous avons des frères et des sœurs Ary mahafantatra ihany koa hoe manana rahalahy sy anabavy isika qui sont dans le besoin. izay ao anatin'ny tsy fananana. Récemment, il y avait la célébration de la fête nationale Voaingana isika dia nahita ny fankalazana ny fetim-pirenena et presque toutes les familles ont très bien mangé. dia ny ankamaroan'ny ankohonana dia ny sakafo tsara C'est une tradition. satria zay ny fomba fanao Je ne veux pas parler de ça, fa tsy resaka an'izay mais ce que je voudrais parler, c'est surtout que il peut se trouver qu'il y ait des frères et des sœurs, qu'il y ait des familles qui n'avaient rien à manger ce jour-là. fa ny tena tiako atongavana dia hoe mety nisy rahalahy sy anabavy ankohonana zay tsy nanana nohanina tamin'iny andro iny. Peut-être d'autres, ils ont mangé et ils n'ont pas fini et ça a été pourri, on a jeté. Mety ny sasany ny hinana izy ireo dia tsy lany dia simba ilay izy dia nariana Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien à manger. dia nefa nisy hafa zay tsy nanako hoanina. Ce n'est pas la question de fête que je veux parler. Tsy ilay fety ny resahako eto ilay fankalazana. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, nous n'avons pas conscience de ce que vivent nos frères et nos sœurs. Fa ny tiako tenena hoe indraindray isika dia tsy tonga saina ny amin'ny zavatra iainany
rahalahy sy anabavintsika. Nous avons une maison, Manana trano nous nous isika, réchauffons bien, mafana tsara isika, nous mangeons bien, misakafo nous tsara nous habillons isika, bien, miakanjo tsara isika. mais on ne sait pas, on n'est même pas conscient qu'il y a des frères qui n'ont même pas de quoi à manger. Fa tsy tonga saina akory isika hoe misy rahalahy tsy manako hanina. Ça peut nous arriver d'avoir le cœur fermé comme ce riche. Ary mety misy taona isika tena manana fomby hidy tahaka an'ity lehilahy-mpanan-karena ity. Puisse le Seigneur toucher notre cœur Fa ny tompo anay hikasika ny fotsika pour voir la condition de nos frères mba hahita ny toerana misy et andreo considérer lalatsika ceux qui sont dans le besoin. ary hanome lanja ireo izay ao anatin'ny tsy fisiana. Vous savez, l'apôtre Paul a parlé dans ce sens dans Galates chapitre 6. Hitanareo apôstôly Paoly dia nresaka tamin'izay ao amin'ny Galatiana toko fahenina Le verset 9 et 10. andininy amin'ny fasivy sy fahafolo. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovansoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovany dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Surtout nos frères en la foi. Indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. C'est très important pour nous Tena zava-dehibe ho antsika de faire le bien. ny manao soa. Bien sûr, on peut pas éradiquer la pauvreté sur la terre. Mba zava ho azy tsy afaka anala ny fahantrana ety ambonin'ny On tany ne va pas isika. chercher tous les pauvres dans la rue et les aider. Ary tsy hoe andeha hitady ny mahantra rehetra eraky ny lalana dia hanampy azy ireo Mais autant qu'il est possible pour nous fa arak'izay azontsika atao de pouvoir nous soutenir les uns les autres, ny ahafahantsika mifanohana sachant que nous sommes une famille. ary mahafantatra hoe ankohonana iray isika. Et que nous avons besoin de nous faire du bien les uns les autres. Ary mila mifanao soa isika. Surtout nos frères en la foi. Indrindra ny mpianakavy ny finoana. Jacques, il a dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, Jakoba toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. hoe izay Jacques chapitre 4, verset 17. Jakoba toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany. Donc si nous pouvons aider Izany hoe raha afaka manampy isika un frère ou une soeur qui est dans le besoin, afaka manampy rahalahy na anabavy anankiray il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune loi. tsy misy faneriterena tsy Nous misy sommes lalàna libres, fa tena malalaka mais c'est isika très important que nous soyons généreux. fa tena zava-dehibe ny hoe malala tanana isika. Comme Dieu est généreux envers nous, Andriamanitra hoe malala tanana il nous amintsika, bénit, mitahantsika izy nous avons besoin nous aussi dia mila ihany koa isika d'être généreux envers les autres. malala tanana ho an'ny hafa. Ce n'est pas seulement une question de manger et de boire. Ary tsy resaka hoe finanana sy fisotroana ihany Il y a des frères ou des sœurs qui ont des problèmes de toutes sortes. fa misy raha lasanabavy izay manana karazana olana be dia be. Un frère qui doit aller servir le Seigneur ou une sœur qui doit aller servir le Seigneur, Hoe misy rahalahy tokony handeha hanompo ny tompo na anabavy tokony handeha hanompo ny tompo mais il a un bébé par exemple. fa manana zazakely À izy cause du ohatra bébé, il ne peut pas sortir de la maison.
tenony amin'ilay zazakely dia tsy afaka mivoaka an-trano Mais il izy peut se trouver qu'il y a un frère ou une sœur qui est libre, dia nefa mety hoe misy ralàna na bavy zay qui peut se mettre à la manana fotoana, disposition de celui qui veut aller servir, zay afaka mandeha manompo qui any, peut prendre soin du bébé. afaka mikarakara le zaza, Ou il y a une femme qui est enceinte, par exemple, na hoe misy vehivavy bevoka elle n'arrive pas à assumer toutes les responsabilités de la famille. dia tsy mahavita manao ny andraikiny rehetra eo Prendre soin de sa maison. mikarakara ny tokantrano. Peut-être il peut y avoir des sœurs qui sont libres. dia mety hoe misy anabavy zay manana fotoana Elles peuvent se proposer pour aller aider cette sœur qui est enceinte. dia afaka mandeha manampy le rahavavy zay bevoka izy. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins Manana kambody isika, manana tena qui isika peut-être combattent toutes seules, zay mety hoe miady rery, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. zay mila fanampiana, mila fanohanana. Est-ce que nous allons rester là, à croiser les bras et observer seulement? Dia tsika ve hijanona eo dia anakombona ny tanantsika dia hijery fotsiny. Vous voyez un peu comment nous avons besoin d'être responsables les uns envers les autres. Hitanareo ve hoe tena tokony ho tompona andraikitra amin'ny tsirairay avy amintsika isika. Vous savez, lorsque Dieu était venu dans le jardin d'Éden Hitanareo Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny Saedena et qu'il a demandé à Caïn, dia nanontany any Kaina izy il a dit, Caïn, il est où ton frère? nanontany any Kaina izy hoe Kaina aiza ny rahalanao. Qu'est-ce que Caïn a répondu? Dia inona navaliny Kaina? Suis-je le gardien de mon frère? Asa mpiandry ny rahalahyko va aho? À partir du moment où nous ne considérons pas la vie de nos frères et de nos sœurs, Manomboka amin'ny fotoana tsy hanomezantsika lanja ny fiainan'ny rahalahintsika na ny c'est comme si nous anapavitsika nous comportons comme Caïn. dia lasa ohatrany hoe mitondra tena tahaka ny Kaina isika. Puisse le Seigneur vraiment nous donner un cœur généreux. Ny tompo ane tena aoka ny tompo ane amin'ny fo malalaka eo atsika. Amen. 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 Pour que nous puissions vraiment nous aimer, Mba ahafahantsika mifankatia, aimer nos frères, mitia ny rahalahintsika, aimer nos sœurs mitia ny et anabavitsika être à la disposition des uns et des autres. ary vonona amin'ny fanampiana ny hafa. Sans rien attendre en retour. Ary tsy miandry na inona ho valin'izany. Généralement, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de situations Ary amin'ny ankapobeny dia mahita olona, mahita toe-javatra. J'ai vu des gens qui ne peuvent jamais rendre service à personne si on ne leur donne pas de l'argent. Za mahita olona dia zay tsy mety manao fanampiana ho an'ny hafa mihitsy raha tsy mahazo vola. Une voiture qui a du mal à démarrer, Misy fiara zay tsy mety velona, mais personne ne viendra t'aider à pousser la voiture pour qu'elle démarre. tsisy olona tonga mihitsy hanampy anao hanosika an'ilay fiara Si mba tu ne vas pas leur donner handehanany un peu de sous. raha tsy hoe hanome vola azy ianao avy eo. Tu as garé ta voiture quelque part, Nampijanona ny fiaranao tamina toerana anankiray ianao tu veux sortir, dia hivoaka ianao mais avy personne ne eo t'aidera à faire sortir de sa voiture si tu ne lui donnes pas un peu d'argent. ary tsisy hanampy anao moaka an'ilay fiaranao mihitsy raha tsy manome vola kely azy Ce sont ianao. des choses vraiment moindres. Tena hoe zavatra kely Mais ohatran'izany. l'homme, il est venu dépendant de l'argent. Fa ny olombelona dia lasa miankin-doha Il n'y a pas de amin'ny cœur, il n'y a pas d'amour. vola. Ary tsy misy fo, tsy misy fitiavana. Mais c'est triste ça. Fa tena mampalahelo zany. Mais je crois qu'il n'y a pas ça dans l'église du Seigneur. Fa mihina hoe tsy misy an'izany eo amin'ny fiangonan'ny tompo. Amen. Vous savez, dans l'église primitive, Hitanareo tany amin'ny fiangonana voalohany les frères, ils vendaient leurs biens. ireo rahalahy dia nivarotra ny fananany.
pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. mba mea zavatra ho andreo izay tao anatin'ny tsy fahampiana tsy fisina. Je ne suis pas en train de dire que à partir de maintenant, on doit vendre tout ce qu'on a et pour venir subvenir aux besoins des autres. Non. Za akory tsy miteny hoe manomboka zao zany dia andao hivarotra ny fananantsika dia hometsy amin'izay tsy manana. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important que nous ayons un cœur sensible. Fa ny tena tiako atongavana dia hoe tena zava-dehibe any ananantsika fo mora Que voakasika. nous ayons un cœur sensible aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Anana fo mora voakasika ny amin'izay ilain'ny Peut-être il peut y avoir une famille nombreuse mety hoe misy ankohonana zay maro izy ireo ny ao an-trano a. et que le père chef de famille peut-être il a abandonné sa femme. Dia mety hoe ilay loham-pianakaviana dia nandao ny ankohonany a. Et la femme a besoin de soutien. Dia mila fanohanana le vehivavy a. Je ne parle pas seulement de soutien financier, Ary za tsy miresaka fotsiny eto aho hoe fanohanana ara-bola mais rien que pour s'occuper de sa maison. fa na dia hoe ny fikarakarana ny tokantranony a. C'est très important pour nous de rester sensible à ces besoins-là. Ary tena hoe zava-dehibe ho antsika ny mora voakasiky ny zavatra ilainy a. Et de nous soutenir les uns les autres. Ary ahafahantsika mifanohana Car ce que nous moissonnons, satria izay ho jinjaintsika non. Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ce que nous sémons, merci, satria izay ahafafintsika nous le moissonnerons toujours au temps convenable, comme dit la parole de Dieu. dia ho jinjaintsika amin'ny fotoana araky ny ten'Andriamanitra. Amen. Amen. On va terminer avec Lazare et l'homme riche. Amarana itsika ny amin'ny eo amin'ilay resaka ny lazarosy sy ilay mpanan-karena Dans Luc chapitre 16. amin'ny Luka toko fahinambin'ny folo. Alors, lorsque l'homme riche avait demandé à Abraham d'envoyer Lazare auprès de sa famille, Rehefa nangataka tamin'ny Abrahama ilay lehilahy mpanan-karena hoe andefa ny lazarosy any amin'ny ankohonany a. nous allons lire ce passage. Dans Ndao vakitsika ilay Luc chapitre andalana 16, à partir du verset 27 jusqu'à la fin. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » manomboka amin'ny andiny fafito amby roapolo hatramin'ny farany a dia hoy izy mangataka aminao areo ry raiko mba irao lazarosy ankany amin'ny tranony raiko fa manana rahalahy 5 aho mba ilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliany ity koa izy fa hoy Abrahama taminy manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy aoka iaino ireo izy fa io kosa izy tsy ary Abrahama raiko fa raha misy miala maty ankany aminy dia hibebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy mety ino izy na dia misy mitsangana maty azy. Oui. C'est important que nous comprenions le contexte. Tena zava-dehibe ny atakarantsika na ny azontsika ny fepetra misy Le teto. contexte parle d'Israélites. Ny fepetra ndresana teto dia ny toerana nisy andreo Des gens qui étaient Israely sous la loi. olona izay teo ambany lalàna. Alors, lorsque l'homme riche a demandé qu'on envoie Lazare, Ary rehefa nangataka ny anirahana ny Lazarosy ilay mpanan-karena la réponse que Abraham a donnée,
dia ny valiteny izay nomeny abrahama dia izao Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. izao no lazainy hoe manana ny mosesy sy ny mpaminany izy ireo C'est-à-dire, ils ont la loi et les serviteurs de Dieu. izany hoe manana ny lalàna izy sy ireo mpanompon'andriamanitra. Bon, on n'est plus sous la loi, Tsy eo ambany lalàna intsony mais nous isika avons la parole de Dieu. fa manana ny tenin'andriamanitra isika. Donc, Abraham est en train de dire, Izany hoe abrahama eto dia milaza que Dieu nous donne l'occasion et l'opportunité maintenant, hoe andriamanitra dia manome atsika fahafahana amin'izao maintenant que nous sommes encore sur la terre, hoe dian'izao mbola ety ambonin'ny tany isika d'écouter la parole de Dieu et les envoyés du Seigneur. dia afaka miaino ny tenin'andriamanitra sy ireo izay nirahan'andriamanitra Pour pas que nous soyons comme Abraham, mba tsy non, hatonga pas, atsika pour pas que nous soyons comme l'homme riche, mba tsy hatonga antsika ho tahaka an'ilay lehilahy mpanan-karena à qui Abraham a dit, souviens-toi. izay lazany abrahama hoe tsarovy. Maintenant, c'est le moment pour nous de considérer la parole de Dieu. Ary fotoana izao amezantsika lanja ny tenin'andriamanitra Maintenant que nous sommes sur la terre, dia nyzao isika ty ambonin'ny tany c'est le moment pour nous de considérer la parole de Dieu et le cœur du Seigneur. fotoana izao nomezantsika lanja ny tenin'andriamanitra sy ny fon'ny tompo Ce n'est pas seulement par rapport aux pauvres, Si ou oui. ceux qui sont dans le besoin, tsy hoe manoloana an'ireo izay tsy manana ihany mais la parole de Dieu en général. fa ny tenin'andriamanitra Tout ce que amin'ny Dieu nous ankapobeny, dit, izay lazain'andriamanitra nous avons amintsika besoin de considérer cela. dia mila manome lanjan'izany isika Parce que c'est la parole de Dieu satria ny tenin'andriamanitra qui nous fait connaître ce qui se passe dans l'au-delà no mampahafantatra atsika no zavatra mitranga any akoatra et qui nous fait préparer sy manomana atsika par rapport au lieu où nous irons plus tard. manomana atsika ny amin'ilay toerana izay alehantsika ao aoriana any alohany. Donc Abraham a dit, même s'il y a quelqu'un qui est ressuscité des morts Satria izao no lazainy abrahama hoe fana misy olona natsangana maty et qui aza revient à la vie, ka velona indray on ne l'écoutera pas. dia tsy haino an'izany isika La chose la plus importante, fa ny tena zava-dehibe ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui ressuscite des morts et qui vient nous parler, hoe misy olona mitsangana maty dia miresaka mais la amintsika chose la plus importante pour Dieu, fa ny tena zava-dehibe c'est amin'andriamanitra que nous écoutons la parole de Dieu, dia hoe mihaino any nous ten'andriamanitra obéissons à la isika parole de Dieu, mankatoy ny nous nous ten'andriamanitra soumettons à isika ce que le Seigneur nous dit, ary manaiky an'izay lazainy tompo amintsika pour pas qu'un jour, mba tsy hoe indray andro on nous any dit, souviens-toi de ce qu'on avait prêché tel jour. dia ho lazaina amintsika hoe tsarovy any izay zavatra nitoriana taminao isan'andro. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment pour toi et pour moi Fa fotoana izao ho ahy any sy ho anao de prendre en considération tout ce que la Bible nous enseigne. hoe anome lanja izay ampianarin'ny baiboly atsika rehetra. J'espère que le Seigneur va nous aider Ary izaho mino hoe ny tompo hanampy atsika pour que nous puissions aligner certaines choses de notre vie, aligner, réajuster certaines choses, mba ahafahantsika manitsy any zavatra sasasasany eo amin'ny fiainantsika, que nous ne soyons pas égoïstes, mba tsy ho tia tena isika mais que nous considérions aussi les autres. fa tena hoe hanome lanja ny hafa ihany Ce koa n'est pas que isika. nous allons faire de l'espionnage dans la vie de nos prochains, Tsy hoe andeha hitsikilo any fiainan'ny namantsika akory isika pour savoir combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils ne mangent pas. hoe ohatra inona ny karamany inona ny hohaniny inona ny tsy hohaniny Mais si le Seigneur met quelque chose dans notre cœur, fa raha mametraka zavatra ao anatin'ny fotsika ny tompo on ne regarde pas qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il n'a pas, dia tsy jery isika hoe inona ny ananany na mais inona on ny tsy écoute la voix ananany de l'Esprit dans notre cœur. fa hiaino ny feo amin'ny fanahy ao anatin'ny fotsika isika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Misaotra tompo. Nous te bénissons Jésus. Misaotra anao zay Jesosy. Seigneur, merci pour ta parole Tompo, misaotra ny amin'ny teninao qui nous a encouragés ce matin. izay nampaheranay tamin'ity maraina ity. Seigneur, enlève de nous tout sentiment d'égoïsme Tompo, isory ao anatinay ny fitiavan-tena rehetra et donne-nous une ouverture de cœur dia omeo ho sokafo ny fonay pour être sensible aux besoins de nos frères et de nos sœurs. mba hahafahanay matsapa ny zavatra ilain'ny rahalahy sy ny anabavinay, De nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. ary itiavanay ny tsirairay fankatiavanay tahaka ny itiavanao anay, D'être des instruments, des sources de bénédiction pour nos frères. ary ho tonga fitaovana sy loharam-pitahiana ho an'ny rahalahinay izay, Afin que nous puissions nous supporter les uns les autres mba hahafahanay ampifanohana et répondre aux besoins des uns et des autres ka alala sy anome an'izay zavatra selon la ilaina mesure de la grâce que tu nous accordes. araka ny fatrany ny fahasoavana izay nomenao anay, Que nous ne regardions pas la quantité que nous avons, que nous possédons, ary tsy tserin'ny apetsaka ny zavatra izay anananay mais que nous izay, apprenions à te faire confiance. fa tena hoe hianatra atoky Car ianao tu es celui qui pourvoit. satria ianao ilay manome. Merci Seigneur Jésus. Misaotra tompo. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Emmanuel, tena uanau, fanaje ni feusia tsunau, satu te na kuizat pani, karai sutumpurai suri te soti. Emmanuel tena, Emmanuel tena uanau, fananje ni feusia tsunau, zatu te na kuizai nani, barai sutumpurai suri te soti. Anuni sitrakao, anuni sitrakao, anao zay tianao, anao zay tianao, ka umpanompo vonona sisaiku, ituriatra nilay fitiavanao, ambara-piala fofonaiko ambara-piala fofonaiko Jesosy. Anony sitrakao, anony sitrakao, anao zay tianao, ka umpanompo vonona sisaiku, ituriatrany, ituriatrany nilay fitiavanao, ambaram-piala fofonaiko. Alleluia. Misaotranao tokoa tompo ny amin'ny teninao, tsy tianao izahay tahaka ny lesona zay voaraina teo tompo tao amin'ny lioka toko 5:20, hoe rehefa any an-danitra any izay voatsiaro
na izy teny ho tonga aminay hoe tsarovy fa manana ny teninao tokoa zay tompo zay mampatsiaro anay ary tonga fanambarana ho anay zany teninao zany ankehitriny. Tsy tianao hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ny fiangonana fa ninninna zorony rehetra mbola tsy voakasika tompo, mbola tsy ahafahan'ny fiangonanao mazava amin'ny lafiny sasatsasany dia ezahanao tarafiny zany amin'izao vaninandro farany zao. Satria indraindray misy aspect, misy lafiny zavatra zay iainanay andavanandro kanefa tsy tazany masonay, ary isaoranay anao ny teninao androany zay nanazava ny fiangonanao tamin'izany lafiny zany Jesosy. Aokanenao anazava ny fonitsiraray avy tokoa eo anatrehan'izany teninao zany. Makasitraka anao zay Jesosy. Alleluia. Anony sitraka anao zay tianao mba ho mpanompo vonona sisaiko itoriatrany nilay fitiavanao ambaram-piala ny fofona. Lasao mihitsy hoe anony sitraka ao anao zay tianao, anony sitraka anao zay tianao ka ho mpanompo lotsika sady hiomana ao amin'ny fandraisana androany zany mihitsy Jesosy nilay fitiavanao ambaram-piala fofona. Jesosy eo tonga amin'ny fotoana indray zay ankehitriny zay ahafahanay miara amin'ny latabatra aminao indray tompo, averina ombeny tompo fa zao latabatra izao dia marika tompo, marika tandindo ny nafatesanao, nandatsahanao ny ranao sy ny nanatorotorona ny tenanao Andriamanitra. Makasitraka anao zahay satria voalaza ny tenanao mazava tsara fa ny tenanao no nitorotorona teo amin'ny azo fijaliana, fa izahay kosa dia amin'ny fanekena vaovao vokatry ny nanoloranao ny tenanao tamin'ny azo fijaliana dia mandray ny kapoaka ny fisaorana izay ankehitriny. Efa mandeha amin'ilay lalana masaka sisany alehanay tompo, ny andehananay miaraka aminao ary misaotra anao Jesosy satria mbola manana anjara amin'izany mandraka hariva izay, satria mbola tsy tonga any amin'ny raha hoany lanitra ianao Jesosy. Dia misaotra tompo, misaotra ny amin'izao kapoaka izao, misaotra ny amin'izao mofo izao Jesosy, ary ny finananay an'izany dia marika ny fanahafanay an'izany ihany koa tompo eo amin'ny fiainanay Jesosy. Raha mijery ny teninao teo fotsiny izahay, mandinika ny teninao fotsiny, dia mila manombo ny nofinay sy ny fahalalànay izahay, ahafahanay manana ny fakatoavana ny teninao Jesosy. Hazavao zahay tompo amin'ny lafiny rehetra, ary rahinana an'izany indray izahay ankehitriny dia tena fahasoavana ngeza be izany tompo. Ka izany mahatonga anay raha handray an'izany androany dia handray an'izany amin'ny fisaorana izahay. Alleluia. Ndoantsika samy androso dia haka ny mofo sy ny kapoaka androany. La vie est dans le sang, oh, la vie est dans le sang, la vie est dans le sang,
La vie est dans le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oui, merci pour ton sang. Oui, merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Alléluia. Jesosy tonga amin'ny fotoana indray izay anamafisanay fa ny fiainanay dia conforme amin'ny fiainanao Jesosy. Amin'ny lafiny rehetra tsy tanteraka izahay fa mandroso amin'izany fahatanterahana zany, ny alalan'ny fankatoavanay, ny saina izay tao aminao Kristy Jesosy no révélenao, ambaranao aminay misy hatrany Jesosy ary misaotra ny amin'ny fiangonana satria mahita izahay fa tena sarianao amin'ny fandrosoana ny fiangonana Jesosy. Ary araka izany Jesosy malalo, anao ny fiangonana ary fantatro fa mihazavainao tsikelikely ao anatin'izao lalan'izao ny fiangonanao Jesosy. Alléluia. Ka izany no andraisanay ny mofo ankehitriny marika hatrany Jesosy. Fa ilay saina ilay fo tao aminao no ananana ihany koa Jesosy eo anivon'ny fiainanay manokana, satria tsisy fomba hafa ahafahanay manombo an'ity nofo ity raha tsy noho ny azo fijalianao Jesosy, raha tsy amin'ny fitondranay ny azo fijalianay. Ka zany mbola iraisanay latabatra aminao indray androany Jesosy. Fa tsy handeha amin'ny sainay izay, tsy handeha amin'ny fahalalanay, tsy handeha anatin'ny avinavinay, fa handeha amin'ny fahatorotoroana mandrakariva Jesosy. Tsika samy andray mofo ankehitriny. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Tô samy andray ny kapoka ihany koa tsika ankehitriny. Alléluia. Makasitraka Tompo. Makasitraka fa soavana ngeza be ny anananay ankehitriny. Afaka tafakambana aminao, miray aminao. Satria fandraisanay ny mofo sy ny kapoka dia marika fa iray aminao izahay Jesosy. Makasitraka Tompo. Saotra ny amin'ny fotoana rehetra androany izay nafahanay niombona taminao tamin'ny lafiny rehetra Jesosy. Alléluia. Saotra Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety tsika dia